Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarabantsika revako malala tratry zoma fa 13 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Asan'ny apôstôly toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, aoka mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarika fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fiainana taminy fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainatsika izy ary nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary efa volombelony izany izay rehetra, ary rehefa nasandratry ny tanàna ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Aoko ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombona no tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandray izany ny olona dia voatsindrana tampoka ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona nataonay? Ary hoy Petera taminy: mibebà, arao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana teny fanahy masina, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamanitsika hanatona azy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Toriteny mihezinezina nataon'i Petera tamin'ny vanim-potoanan'ny Pentekôsta ity mofinaina izay eto am-pelantanantsika ity ry havako malala. Ny toriteny moa mahatoriteny azy dia fitaomana ny olona miainga amin'ny tenin'Andriamanitra, fitaomana ny olona miainga amin'ny soratra masina mba hiaona amin'ny Jesosy, mba hiaona amin'Andriamanitra. Ary ny toriteny kristianina mazava ho azy dia miivo amin'ny Jesosy, miivo amin'Andriamanitra, na koa miivo amin'ny fanahy masina, miivo amin'ny Trinité, mitaona ny olona handray ny famelan-keloka amin'ny Kristy, mitaona ny olona hatsiaro fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fiainana. Arak'izany dia ity toriteny ity mazava ho azy amaha-toriteny kristianina azy dia fitaoman'i Petera ny mpiaino azy hatsiaro fa Jesosy lay misy, Jesosy iray mpamonjy. Misy lafin-javatra vitsivitsy azy rahay asongadiny ity toritenin'i Petera ity ka tsara tsika amin'izao vanim-potoanan'ny karemy, vanim-potoanan'ny fandinitena, vanim-potoanan'ny famantarana ny tenantsika manoloana ny fangiry firen'i Jesosy na manoloana ny fitiavan'Andriamanitra antsika izao. Raha ohatra ka mijery voalohany isika dia ny 9:30. Aoka fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombona aloha tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Amin'ny fiainantsika rehefa mampahafantatra ny tenantsika isika dia mandrakariva ny matetika resahantsika dia ny fahombiazantsika. Tsy dia fanoantsika loatra ny miresaka ny fampahafantarana ny tenantsika amin'ny mety ho zavatra nampitolatsika antsika na zavatra nampaminatra antsika. Tsy fanaontsika loatra mitanisa na mampafantatra ny olona raha dia hampafantatra ny tenantsika ny olontsika dia tsy mampafantatra loatra izay mety ho fahalementsika na ny tsy nety nataontsika na izay zavatra nampaminatra antsika. Fa eto amin'ny Petera dia rehefa nampahafantatra ny mpanompon'Andriamanitra, nampahafantatra ireo mpiaino an' Jesosy, mpiaino azy
Petera dia nampahafantatra an' Jesosy izy ary nampahafantarany an' Jesosy le zao ny hazo fijaliany Jesosy. Jesosy vao omby tamin'ny hazo fijaliana no nampahafantarany Petera eto. Tsy ilay Jesosy hoe iny Jesosy nanao fahagagana iny, tsy ilay hoe iny Jesosy nanangana ny maty iny, tsy hoe ilay Jesosy nanasitrana nadio ny boky iny, tsy hoe ilay Jesosy namoky olona tsy omby 10,000 iny, tsy iny mamaky an'ny Petera nampahafantarana ny olona, fa ilay Jesosy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. La hazo fijaliana zay enatra faratapony tamin'ny andron'ny Jiosy. Le hazo fijaliana zay fangery firiana, le hazo fijaliana zay tsy tiany olona ho jerena akory. Le hazo fijaliana zay na de ny jiolaza. Tahaka andry Barnabasy ara dia tsy navelan'ny Jiosy ombona tamin'ny hazo fijaliana satria ny hazo fijaliana dia ny hazo enatra faratapony, hazo ny fahafahambaraka faratapony, hazo zay fangery firiana faratapony, nefa zay hazo zay no asehon'ny Petera eto ny mampiavaka maha-Mesia an' Jesosy. Ny hazo fijaliana ho Petera, ny maha-Mesia an' Jesosy. Iny Jesosy zay nombona ro tamin'ny hazo fijaliana iny no ilay Mesia. Rehavako tamin'akafanahy an' Jesosy ny devoly dia nitondra azy tany an-tampon-tendrombohitra. Ary tonga azy tany an-tampon-tendrombohitra dia tamy toerana avo dia nasehony azy hoe hitanao reo raha miankohoka eto an-dreko anao de omeko anao zao rehetra. Amin'ny ty andininy tedy zao ny asehony Petera kosa tsy ilay Jesosy teny an-tampon-tendrombohitra nampahitana ny famirapiratana, fa ilay Jesosy vao omby tao amin'ny hazo fijaliana. Rehavako tsy zay rehetra tonga eny amin'ny tendrombohitra akory de avy amin'Andriamanitra. Eo ny devoly de nitondra an' Jesosy teny an-tampon-tendrombohitra. Ary mety misy olombelona tonga eny mitondro misondrotra amin'ny famirapiratana fa tsy Andriamanitra akory no mitondra azy. Tsy zay rehetra tonga ao anatin'ny famirapiratana akory, tsy zay rehetra tonga eny an-tampon'ny famirapiratana, eny amin'ny tendrombohitra ny famirapiratana ka mahita ny fahombiazana akory de Andriamanitra no mitondra azy. Tsy voatery ho zany. Betsaka mantsy no mitsiriritra ny olona ao anatin'ny famirapiratana, betsaka no mitsiriritra ny olona ao anatin'ny tendrombohitra ny voninahitra, ao anatin'ny tendrombohitra ny frehariana, ao anatin'ny tendrombohitra ny ataontsika hoe ny fahefana, ao anatin'ny tendrombohitra ny fifaliana. De betsaka no mitsiriritra hoe sambatra no fa tonga ao amin'ny tendrombohitra ny faratapony ny voninahitra na ny arena. Fa tsy zay rehetra tafasondrotra am'izany tendrombohitra ny fahombiazana zany akory no nentin'Andriamanitra teo am'izany tendrombohitra any, fa ny devoly koa de afaka mitondra any amin'ny tampon'ny tendrombohitra ny famirapiratana. Fa izao ny ahafantarana fa zanak'Andriamanitra Jesosy de ny fanetretena izy vao omby tao amin'ny hazo fijaliana. Eo ho Petera eto ny hazo fijaliana, eo no hamantarana fa misy. Ary mandrakariva ny hamantarana fampanopin'Andriamanitra isika, tsy de voatery ny tendrombohitra ny famirapiratana amin'ny araborana, tsy zay ny voalohany hafantarana antsika, fa ao anatin'ny fanetretena ny hazo fijaliany Kristy. Eo no hafantarana fampanopin'Andriamanitra isika, ny hazo fijaliany Kristy. Eo no hafantarana fa mpino isika ny hazo fijaliany Kristy eo amin'ny fiainantsika. Hoy Paoly amin'ny Galatiana indray maka manao hoe aza misy manelingelina intsony ianareo fa izaho zao efa mitondra ny mariky Kristy eo amin'ny tenako. Hoy Paoly any amin'ny Galatiana io manao hoe tsy izaho intsony ny velona, fa omby niaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Rehavako malala am'izao kare zao zay ny dikan'ny kare fiarahana mangiry firy amin' Jesosy. Tokony fantatsika fa ny ahafantarana ny maha kristianina atsika izy de zao isika mitafy any Kristy, isika manaiky hitondra ny hazo fijaliany Kristy, tsy niazakazaka hanana ny arenany zao tontolo zao, tsy ny fiazakazanana hanana ny voninahitra zao tontolo zao, tsy ny fiazakazanana hanana ny faratapony ny arena ny tany, tsy zany ny voalohany hazakazahany mpino, tsy zay no ahafantarana ny mpino, fa ny ahafantarana ny mpino voalohany indrindra
de niazo fijaliany Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra ny famirapiratany voninahitra sy zany omeny Jesosy atsika kado fotsiny zany rehefa manaiky sarotra niazo fijaliany Kristy isika. Hoy indrindra Jesosy ao amin'ny toriteniny ao amin'ny filazatsara masaky Matio, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina. Inona moa ny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra? Meteza ho fatariny zao tontolo zao ho eo amitsika ny azo fijaliany Jesosy. Raha miteny hoe azo fijaliany Jesosy isika de ny farafahakeliny de zao fanekena ny hitory ny filazantsarany Kristy, fanekena hanambara ny famelan-keloka nataony Kristy ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fanavoana-tena, indrindra zao ao anatin'ny fahavozana. Lefako malala eto ary de hoy Petera, ny ahafantarana an Jesosy de zao ny azo fijaliana, ary ny ahafantarana ny tena fiangonana de ny fanekena ny fanetretenany Kristy. Fa tonga tetỳ ambony tany Jesosy, tsy tany amin'ny famirapiratany volamena, tany amin'ny famirapiratany ny hotely tsara tarena, fa tany amin'ny toerana tsotra indrindra, tany amin'ny tranon'omby amin'ny Betlehema. Ary taiza Jesosy ny maty teny amin'ny azo fijaliana. Zany ny fiainany Jesosy de zao fiainam-pahantrano, nefa fiainana feno fiadanana, fiainam-pahasahirana raha maha olombelona hoe tsy nanana izay nametrahany lohany akory raha ny zanak'olona hoy Jesosy, fa nefa nanana sy fiadanana ny zaraina tamin'ny manodidina azy. Afaka malala ny ahafantarana fa an Jesosy isika, de isika manaiky miara-mioly amin'ny tompo, manoloana ny fahantrano namatsika, manoloana ny fahavoazan'ireo tratrin'ny ataotsika hoe ny ndrivo-doza tany Tomasina zay mandrakitiny androany. Mbola betsaka reo kristianina kotsany ranorana, betsaka reo kristianina zay mbola tsy manana trano ialovana, betsaka reo sekoly zay mbola rava, betsaka reo toeram-pitsaboana rava, reo sekolim-piangonana rava. Ny ahafantarana fa ao amitsika, ny ahafantarana fa mpino isika dia ny fananatsika ny fiaraha-miory, ny fitafitsika ny azo fijaliany Kristy, ary anankiray am'izany ny fiarahantsika mitondra ny mavesatra amin'ny namatsika. Tsy ny famirapiratany voninahitra akory, tsy zay ny voalohany azakazahany tompo, azo ny tompo menatsika zany, nanana an'izany Davida ary Mosesy, ry Abrahama nanana an'izany, fa tsy zany ny voalohany. Hoy Paoly manao hoe nataoko taimboraka zany rehetra zany, fa namaka de zao ny fahatsarany Kristy. Ary eto tsy Petera ihany anao ny toriteny, fa tsaroantsika ny toriteny Marka, ny fanambarany Marka amin'ny mamarana ny filazantsarany Marka. De nijoro vavolombelona lay kapiteny hoy Marka, rehefa nahitany Jesosy vao mitoa amin'ny azo fijaliana, lay kapiteny de nanao zao fanekem-pinono zao hoy Marka apôstôly, Marka tsy apôstôly moa fa Marka evanjelistra, io Marka ny teny manao hoe ry kapiteny rehefa nahitany fangiry firin'ny tompo, nikikika ny tompo, de izy manao hoe tena zanak'Andriamanitra marina tokoa io lehilahy. Eo amin'ny azo fijaliany Marka vao milaza fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Amin'ny filazantsarako Marka Jesosy isaky ny avy manao fahagagana de miteny hoe aza miteniteny, isaky ny manao fanasirana de miteny hoe aza miteniteny, fa rehefa eo amin'ny azo fijaliana kosa de hoy Marka hoe tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Ry afaka malala ny azo fijaliany Kristy, Jesosy atsika, lay Jesosy atsika de maty teo amin'ny azo fijaliana hoa soanao. Ary ny ahafantarana fa an Jesosy tsika de zao isika mitondra ny azo fijaliany Kristy zany, ny azo fijaliany Kristy zay fanetretena, ny azo fijaliany Kristy zay fandeferana, ny azo fijaliany Kristy zay fitiavanamana, ny azo fijaliany Kristy zay fieritreretana ny an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehony ity toriteny mesin'izana nataon'ny Petera ity ry afaka malala dia nandiny lazia amby telopolo, fa ny teny fikasana ho anareo sy ny zanakareo ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'Andriamanitra hanatona azy. Afako ny teny fikasan'Andriamanitra de ho anao ho Petera, ho an'ny zanakao ho Petera, ho an'ny taranakao. Dratratsika afaka malala rehefa miary, rehefa manolotra zavatra tsara
ho an'ny taranatsika de manomana zavatra mahafinaritra ho azy, mety ho fiarakodia tsara tarehy, trano tsara tarehy, tanàna tsara tarehy, fanaka tsara tarehy, zany mety ho voalohany omantsika ho anjanantsika. Tsy diso akory zany, tsy diso mihitsy zany, satria Paoly ary de ranafatra manao hoe ny ray aman-dreny miaro anjanany fa tsy ny zanaka akory ny miaro any ray aman-dreny, mazava zany. Fa izao ny lova sarobidy indrindra omena ho anjanakao de ny teny fikasana, ny fahampahafantarana ho azy fa tia azy Andriamanitra, ny fanabeazana zay, ny harena tsara indrindra izay avelanao anjanakao, itenen'ny Petera io, de ny fahatsapan'ilay teny fikasana fa tia azy Andriamanitra. Mety ho vitandray aman-dreny indraindray ny manome sakafo anjanany, vitandray aman-dreny indraindray ny mitondra anjanany mitsangatsangana, vitandray aman-dreny indraindray ny manome anjanany zavatra mety ho ilaina, fa tsy vitandray aman-dreny indraindray ny mampita ny teny fikasana hoe tianao Andriamanitra, tianao Jesosy. Mety ho vitantsika ray aman-dreny indray ary ny mandany vola sy mandany fotoana amin'ny fikarakarana ny nofo ny zanantsika, ny sainy zanantsika, fa indraindray adinitsika ny mampafantatra azy ilay teny fikasana tsara indrindra de ny hoe ao amin'Andriamanitra ny misy ny fiainana anaka. Fiainana tsy misy Andriamanitra de fiainana foana ihany, sary ihany, ivelany ihany, fifaliana tsy misy Jesosy de fifaliana mandalo ihany. Zany dia eto i Petera de zao io teny fikasana io tsy natao anao ihany fa natao ho an'ny zanaka rehetra, ary tsy vitan'izany fa natao ho an'ny olona rehetra. Mandrakariva indraindray amin'ny fampianarana protestante de misy ilay antsoina hoe prédestination zay indraindray tsy takatry ny olona fa iverin'ny olona amin'ny prédestination nampianarana amin'ny protestante anke de prédestination lay Andriamanitra manavaka, lay Andriamanitra manao hoe asokajin'olona ohatry zao ihany ny vavonjy. Eto amin'ny toritenin'ny Petera de manazava manao hoe ny teny fikasan'Andriamanitra de natao ho an'ny olona rehetra, na lavitra izy, na akaiky izy, na iza na iza, antsoin'i Jehova anaton'azy. Miavako malala ty azo fijalian'i Kristy, ty fotoanany karimy, ty fahatserovantsika ny fijalian'i Jesosy ty de fahatserovantsika fa izao tontolo zao mihitsy no manana anjara amin'Andriamanitra, izao tontolo zao mihitsy no man'ny tompo handray ny famelan-keloka anatolony teo amin'ny azo fijaliana. Revako raha nisy nanamarika ny toetonjato fa raiky amby roapolo zay na ny faharoapolo sy raiky amby roapolo zay niainantsika ity dia ny fahatsapan'ireo manampahaizana, ireo savant, ireo scientifika fa manapetra izao hita maso rehetra zao. Tsy azo lavina ny akabeazon'ireo zay scientifika rehetra de resy lahatra fa misy hery zay itsika kristianina manondro azy ho Andriamanitra, misy hery nahary izao hita maso rehetra zao. Ny fampianarana zay hitatsika hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy fa Andriamanitra no nahary zao rehetra zao, Andriamanitra no nampisy zao rehetra zao. No nampaizina rehetra de resy lahatra fa ny zavatra natomboka rehetra de misy farany, ary na inona nisy rehefa nisy fiandohana début de tsy maintsy misy farany na fin. Dia ny siansa de afaka manapirofo ankehitriny fa tsy maintsy hisy fiafarany izao zavatra ary rehetra zao, izao zavatra misy rehetra zao tsy maintsy hisy fiafarany. Mampiatratra ny fanadihadiana navoakan'ireo scientifika tamin'ny toetonjato ny antsika ity, ireo ataotsika hoe constante fizika, ireo zay ataotsika hoe taremarika zay miazona na manamarika ny zavaboary, manamarika ny eto ambonin'ny tany mitondra zao rehetra zao dia toy ny voakajy hatrany amin'ny taremarika 5.000 any ariana virgule. Ka raha vao anankiray amin'ireny taremarika reny fotsiny niova de efa tsy ohatry zao tontolo zao. Zany hoe reo simulation, reo zavatra nataon'ny olombelona nydinina tam'izany fotoana zany am'izao ankehitriny zao hoe
ireo taremarika zay mitondra ohatra ny hoe ataotsika hoe ny vitesse de la lumière na ny hafainganam-pandehan'ny hazavana zay raha-boriborina moa de nataotsika hoe 300 000 kilomètres par seconde zany hoe mahatratratra any amin'ny 3 kilomètre isaky ny seconde raha tena marina moa 299 792 any hoany angamba izay kilomètre par seconde. Reny dia taremarika tsy miova taremarika mahagaga ataotsika koa hoe ny constante de Planck tsalotsika fontsika nianatra tany an-dakilasy ny constante de Planck ny constante de la gravitation izay raha miara-miaiky ny mpandinika rehetra fa raha vo taremarika anankiray monja niova any amin'ny faingo atao hoe satria taremarika io 6,674 fois 10 puissance moins 11 any hoany mètre cube par kilogramme par seconde au carré ngamba izay ho atsika zay natadidy azy dia raha vantany vo miova kely farafety fotsiny tsy hoe ny aty am-pendohana fa any amin'ny taremarika fa 10,000 any amin'ny rinany faingo le zao efa nisy zavatra efa tsy ohatry zao tontolo efa tsy nisy zao univers zao efa tsy nisy zao zavatra rehetra zao tahaka zany ny constante Boltzmann ny constante cosmologique sy ny sisa ampolony maro ireo zay manamarika zao tontolo zao miazona izao tontolo zao nykaditsiny reo manam-pahaizana tiana tenenina am'izany zavatra izany de hoe tsy misy kisendrasendra akory fa ny saina ny eritreritra na hariny zao rehetra zao misy faindrena misy lalàna napetrak'Andriamanitra mitondro zao rehetra zao noho zany Andriamanitra ny manana ny teny fikasana mitondro zao rehetra zao amin'ny fiainanao de ampahafantaro ny taranakao fa tsy misy kisendrasendra tsy akory fa na iza de nantsoin'Andriamanitra hanana anjara am'izany famelan-kelo karatolo zany am'izao ataotsika hoe fotoana ny fandiny tena izao inona ary ny afatra de ho teneniny Petera io manao hoe mibeba amin'ny fieritreretantsika n'Andriamanitra amin'ny fomba fijerintsika n'Andriamanitra ho toy ny nahafoy atsika ho toy ny tsy mahita atsika amin'ny fieritreretantsika n'Andriamanitra ho toy ny tsy ray mitondra atsika amin'ny fieritreretantsika n'Andriamanitra ho lavitra atsika andraindray raha tsara itsika Andriamanitra ho tsy tia atsika andraindray mety hamavantsika ny fahamasinan'Andriamanitra hamavantsika ny fitiavan'Andriamanitra hamavantsika indraindray ny famindrampon'Andriamanitra dia mitaky fibebahana ankehitriny Andriamanitra am'izao vanim-potoana ny karemo zao fa miantso anao izy hoy ny filazan'ny Petera eto antsoin'ny Jehova Andriamanitsika hanatona azy ianao handray ny teny fikasana am'izao karemo zao am'izao fotoana ny fandiny teny zao de raiso Jesoa mibeba ary rehefa mibebaka ianao de omen'ny tompo anao ny fanomezany fanamasina ny fahazavan-tsaina ny fahatokina azy mivavaksika tompo aotsyrolazarony amin'ny afatrao zay nampitondrainao amin'ny Petera ka mby aty aminay ankehitriny de ny amin'ny anatokony anananay fanetreteny hibanjinanay ny hazo fijalianao Jesoa ka hitondranay zany eo amin'ny fiainanay izay marika ahafantarana mampino anay ny fanetretenanao ny fahafoizanao ny ainao mba hamonjy anay ka natonga anay andray zany famindram-po sy famelan-keloka izany manafatra ny akoho ianao hiazona ny teny fikasana zay efa nomenao anay vavaka azy zay tompo am'izao vanim-potoana ny karemo zao ataovy mahay mibebaka aza velinao anamary tena aza velanao iaina lavitra anao fa ataovy mahatoky anao ataovy manankina ny fiainanay eo ampelantananao f'Andriamanitra mahagagy anao tsy misy kisendrasendra eo aminao ianao no mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrena ianao nahary zao rehetra zao amin'ny fahendrenao ary ianao no mbola miazona azy de azon'ny fiainanay tompo mba ho fiainana mahatoky anao ho fiainana feno fitahina fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao mahefa ny zavatra rehetra tsy hay tohaina ny herinao nefa Andriamanitra mitoetra ty am-ponay Andriamanitra mamela heloka anay Andriamanitra manavao anay de antatano zay tompo me fanetretena me fahombiazana ampamira-pirato amin'ny fitiavanao ary ataovy mahay mibebaka isan'andro satria te ho sambatra miaraka aminao
da iny tontolo andro rain'io ny tontolo andro itiavana i namana, ny tontolo andro itiavana impiarabilina, indrindra ho tontolo andro itiavana ianao. Saotra Jesoa. Amen.